Vaovao ara-pinoana ny sabotsy 17 aprily ho avy izao no tanterahana etsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina ny festival apostolique. Anisany ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'io sabotsy moa ny Hitondra am-bavaka ny firenena araka ny nambarany mpikarakara. Zavatra anankitelo zany no hevitra ho entinay amin'le maha festivaly azy. Voalohany dia ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra izay tompo mpamonjy sy mpanafaka antsika olombelona dia Jesosy Kristy zany. Faharoa dia fampiraisana ny fiangonana rehetra eto amin'ity tany misy antsika ity mba ho tanteraka le tenin'i Jesosy Kristy hoe mba ho iray izy rehetra. Ary ny fahatelo sady farany hivavaka ho an'ity firenentsika ity mba ho tanteraka le soratra masina hoe fa izay tsy hain'olombelona dia hain'Andriamanitra atao. Vanana dia atao havana ny olona rehetra ka zava-dehibe zay zavatra zay ho anay ary tsy azo kanina zany satria zava-dehibe tokony havana ny olona ary zay no mahatonga ny ady sy ny korontana satria tsy misy ny fihavanana dia arisan'izany koa ngamba zao zavatra tanay zao satria te-hiseho mihitsy hoe mihavana ny mpivavaka ny kristiana rehetra dia fandren'izany ny olona rehetra.